bijoterie ravaka manolotranao vaovao. Amitiavana indray toko klasy toko avy nisy tiany nitokatranonao amin'izao takariva izao fotoana ny fampalalam-baovao indray reto amin'ny fahitalavitra MATV miarabanao izay mbola tafiaraka aminay ary manasanao amitiavana anaraka ny fampalalam-baovaontsika hatramin'ny farany eo amin'ny pejam-baovao politika avy hatrany ny maraina teo no nanomboka tamin'ny 10 ora no tokony nitondran'ny premier ministre no sady ministry ny ady tany miaraka amin'ny ministry ny fitsarana ny fanazavana momba ny volavolan-dalàna mikasika indrindra ny fividianana tsy tanteraka izany ny maraina teo ary nisy ny korontana teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza vola ravoafy sy Tsirakotoarsan. Isavritaka ny teny amin'ny lapan'ny antemera-pirenena ny maraina teo mpikambana maro teo anivon'ny gouvernement tany tonga teny an-toerana raha tokony premier ministre sy ny ministre ny fitsarana iantsy no tokony fanatrika amin'ireo député ao anatin'ny fivoriam-beny ny commissionna araka ny tapaka ny fivoriana ny sabotsy lasa teo nanoloany io sy nitovy hevitra ny député nisy ny tsangatanana ny tanterahana ny député mpanohana ny fitondrana ny laza fa tokony hanatrika ny fivoriana ny gouvernement ary mivoaka ny mpanao gazety. Efa misy safidy izay nasefa mialana tsangatanana nataonay tato amin'ny lampany antemera-pirenena dia tapaka tamin'izany safidy anankiroa izany dia hoe hijanona ve sa hivoaka ny gouvernement dia lany tamin'izay fa nijanona ny premier ministre sy gouvernement satria kaony ny manatrika ve ny mpanao gazety sady tsy manatrika lany tamin'izay ihany koa fa nivoaka ivelan'ny salle de séance ny mpanao gazety koa zay farapahatetaka fa tsara mifankatarewa mpanao gazety saboto ny rehefa misy hevitra roa présidenty ato ka misy fampahakevitra atao aoka tokony mba respectena zay am'izay no mamparahety président no hanao le misy atao zay zany tsika fa nisy fampahakevitra natao tao zany de bakao mipikatsika ndraiky tsy mety zany président fa raha toy tsy vita dia atao botegera fa samy mahavita botegera iato ka nisy fampahakevitra président tato hoe zay hitapaka tato aoka zany tokony mba halatsika zay misona président. Ny député tsy miaraka amin'ny fitondrana HVM dia nihevitra fa zava-dehibe amin'ny fiainam-pirenena ny lalam-pifidianana ary tsy tokony hafenina amin'ny malagasy ny dinika miaraka amin'ny premier ministre sy ny ministre ny fitsarana. Kilalao monsieur le président miankina amin'ity lalàna ity ny aim-bahoaka malagasy izany aim-bahoaka malagasy zany ka sarobidy ka ozy zahay ny zava-dehibe tamin'ny ajaitsika fahaizam-pitenenana namana nagapinaina ramina mba hivoaka kely zafady nagapinaina ramina mba hivoaka kely zafady tohizo fikamina ramina tohizo ny teninao andriamatonga sombavahoaka avano mpesikamy ramina fa tsy kamina ramina tohizo ny teninao andriamatonga sombavahoaka avano ny ramina fa tsy kamina ramina Monsieur le Président, zava-batapaka tamin'ny ordre du jour naverinao izay no tonga ny korontana io nanangatanana teo lany magnatika rinizam-paozony sasany izay no ampikorontana io faharoa manaraka an'izany tsisy tokony afenipenina vahoaka misy zavatra hodirina ato amin'ny assemblée nationale fa ny antony mahatonga an'izany moa dia mialatsiny aho satria tia voafehin'ny président ilay plénière tato ka nisy problème na légitimité ny vote tsangatanana tato
na manahoana satria membre du gouvernement azy je les prends à témoin tamin'ny fanaovana tsangatanana tato a fa raha olona efatra naronona enina manangatanana dia ilazana hoe zay no izy problème de légitimité zany fa ireo membre du gouvernement reo mahita amin'isy azareo tena nahita hoe fa izy koa tsy afaka miteny eo fa lenahy personnellement na amiko zay voasoratra dia voasoratra premier ministre tokony ao sy ministre justice moi personnellement ty dénoncer anay nareo fa ny député zay mitady zapisy anareo eo député tsy matokony ny tenany fa mbola iakinany midoha maromaritra iraisana ny tadiavy mety satria tsisy raha vanina raha tsy misy ny consensus misy ny maromaritra iraisana na dia misy ny problème de légitimité tato zay tena kitro maharany démocratia voavosovotsy vohitsakitsaka tombontsoan'ny pirenena ragaty ny tadiavina zany zahay mangataka anareo mangataka zay hapisy suspension raha izay no misy ny filaminana c'est un consensus nahatra teo amin'ny ora roa mahery ny fifandirana teo amin'ny député raha nanontaniana ny heviny izy mikasika ny zava-nitranga teny amin'ny antenera-pirenena ny premier ministre dia toy izao minambarany par rapport am'le proposition allora arriva manome fotoananareo raha ariva fa zao aloana be manjary tsy afaka mamaly a allora arriva nahemitra tamin'ny telora ariva teo ny fanazavana entin'ny premier ministre sy ny ministre ny fitsarana mikasika ny lalam-pifidianana